sy Kolontsaina. Baiboly sy Kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao Masoa. Atolotry ny Fankafian'i Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana. Araka ny fampianarana voatolotry ny razana. Araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao. Fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina toko 2:9. Baiboly sy Kolontsaina. Baiboly sy Kolontsaina. Tompokilasy tompoko vavy, manaritra amin'ny fiarabana ho anareo indray ny mpankafihany Kristy. Salanitra tompoko. Ny fandarana Baiboly sy Kolontsaina ihany ny fampitatanantsika amin'izao fotoan'izao eto amin'ny radio vaovao Masoa. Tozary aretina mikiky, tsy afaka eo amin'ny fiarahamonina malagasy ny fialonana, fiatsaram-belatsia, hany ka zary fosotra mandrakariva manimba ny fihavanana izany. Ka tokony esorina hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesianina toko 4:30 ny lolobo rehetra. Tsy hanao teny lava izahay fa eo am-pianona isika mahita izy. Ny kidoro no misy sesiny, ny lalana no misy sisiny, ny akanjo no misy sosiny, fa ny teny kosa tsy asiana isasiny fa aoriana ny ty fampahafantarana foy ity dia anaraka avy hatrany tantara isika ary andray lesona avy eo. Miaino finaritra ary mpiaino adzaino. Itsange Efa fantatrao ve? ao anatin'ny fahaheritaonan'ny mpankafihany Kristy. Dia faly izahay manasanareo amin'ny Baiboly sy Kolontsaina mivantana. Baiboly sy Kolontsaina mivantana hoe? Ny ala 5 septambra ho avy izao amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Ao amin'ny institution Marterve akasina 67 hektara. Fandray izany Ala mindeny-zao raha mifandaram-potoananao fa 5 septambra izany no fotoanantsika. Isika mpiaino radio vaovao Masoa tsy ankanavaka no asaina amin'izany. Isy ireo vahiny manokana. nao manaraka aminay. Mahafaly ny mpankafihany Kristy manolotra ho anareo. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Rangory fototry ny afo. Rangory fototry ny afo. Ireto avy no anome aina ny tantara. Sylvain Razafindrafara no lafatra ary lalan'i Kristy no reniny. Tojo Rabesan-dratana no rainy. Miriam Malalany avy no Salema. Valerira Zanatsatofo no Sarika Rahavaviny. Ny Rina Lalao Estera no Ramatora Mada renin'izy ireo. Fitiavana Rasolo Arjao no Tsiaro. Ka ahoana ry dada sy neny mba manahoana ny fahitanareo an'iny tovavy iny Tena ohatran'ny mety iny sia ary soe. Tena mety ve sa ohatran ny dada? Azoko azonareo tsara ve? Tena mety ry sia. Zany Sa ahoana reniny? Maharesy lahatra tokoa aloha zato izy. Motimontina fitafy, tsara bika, tsara tarehy. tsy laitrako matsiny le hoe olona tsy handrindrin'ny heritreritrareo ry dada sy neny no avy eo aleoko manontany ny hevitrareo tsara teny rano io Iny zay tokoa le tonga le fitenenana hoe sonerana gary, tenerana tsara. Marina ny ense. Fa tena tianao ve izy indry lafatra? Tena tiako indrineny izy no nofinidiny foko Ny fanapadiana raha teo ny anaka tsy rarahan'olo tokana fa raharaham-pianakaviany ka isaorana indrindra ianao nanontany ny hevitray Marina zany tenin'ny renitsia zany lafatra. Tanterasoa tsara Sotra sahady amin'ny tsodrano sy ny fakasitrahana ary dada sy neny tsodrano tokoa no matsy zava-mahery Reny nataonao re very lafatra dia mba mety
fa maninona kosa nefa rendry Salema? Aiza ve dia ampitaka fotsiny nitondranao ato eo anatrehan'ny ray aman-dreninao? Tsy ampitaka izany rendry Salema, izany aza neny tena akariary. Mpifankatia tsy mifamarafara hono matsy adiny hafarana ka aleo atao mazava oatra ireny. Fa iza moa no milaza fa mpifankatia tsika ianao ry lafatra? Salema, dia tena mbola tsy tsapanao ihany ve ny fitiavako anao e? Fa tianao tony inona e? Tiako toy ny tantely ianao ry Salema, sady mamiko no teliko, akafiziko zato isan-jato e. Aza be filaza eo e. Tena marina ane izany ry Salema e. Inary ny tianao atoko mba hinonao hoe tena tiako ianao e? Hainao izany ny tia hafa. Zaza tsy fantatrao akory na tianao na tsy. Andray kosa ry Salema, aza hodina fanina ohatr' izany ireny fitiavako e. Ka mba manahoana ary e? Ekeo rera ry sitraka ry Salema. Tsy azo vonjivonjena tontovakena ririnina ny fitiavana ry lafatra. Ekeko fa tena marina tokoa izany ry Salema. Saingy nahoana tsy velesina mividy dia mafana e. Tia avy ianao ry Salema. Raha sitraka ao ane dia ho akariko ravako ny tokantranoko mihitsy ianao e. Endrezany hafaliako raha tanteraka izany. Tsisy ahory atsony angamba eto an-tany ry Salema. Aza maika tsy faingana rery lafatra. Sainsainy tsara ihany aloha. Sady tsy aleo ve mba omenao fotoana kely eritreretany? Efa nalaiko ambony nalaiko ambany izany ry Salema. Fa ianao mihitsy anie no andriny foko e. Ary omeko fotoana ianao ry Salema fa aza atao ela. Mety aminao ary ve raha amin'ny herin'ny toy izao no omeko anao valiteny e? Eny ary ry Salema, fa aleo eto ihany tsika no manao fotoana ary amin'ny herin'ny androany toy izao e. Efa mitsambikimbikina tahaka ny vary totonan-dona ny foko ry Salema, mandra-pahatonga an'izay fotoana izay ary mana tena valiny mahafa-po avy aminao Zay tia re mahandry. Zay fa mandra-pio ny lafatra. Eny e, izay maharitra tokoa ny vadin'andriana ry andriam-bavikely Salema. Veloma ianao e. Hono ary ny Ndramada. Ahoana izay Salema? Misy resaka kely saika ataoko aminao e. Ento ary fa mihaino anao e. Tsy azo lazaina ho tovavy kely ao anatin'ny fianarana tsony angamba ny tenako. Ka inona ny tianao ambara amin'izany anaka? Misy tovolahy izay andry neny Tovolahy hoe? Tovolahy manahoana? Iza ny razabehany? Ano izy ihany. I lafatra no anarany. Ny anarany aloha maboty mandry, fa mba izy tiray aman-dreniny. Ngiara-dory sy ramatora solo avy any Paimaitso. Izay ndray aman-dreniny. Avy any Paimaitso? Endry neny Dray, tsy mety avy hatrany izany ry Salema. Sao te adinonao ary fa tsika anie taranaka andrina e. Ary tokony ho andrina ohatra tsika ihany no akanao vady. Azonao ve izany? Taonga andrina lehibe eto an-tanàna maty ianao raha henony izany fa dia miteny aminao azay. Aiza kosa e. Tsy efa tokony mba ilaozana amin'izay ve izany toe-tsaina izany neny Tsika efa tia amin'ny taranaka fahafiry. Sady izay raha mba mivavaka ihany, tsy misy hoe andrina sy tsy andrina anie ao amin'Andriamanitra e. Dia sanatria ve dia tsy avelanao anaiky ny lafatra ary neny? Okitsy e. Rehefa tsy mety dia tsy mety. Ary tsy misy idiran'izay mahampivavaka izany fa rehefa fomba dia fomba. Andrina ihany. Ary aza misentisento eo. Vita izay resaka izay. Tapitra. Tsy mila tohizana intsony. Ianondry izay. Mazava be toy ny masoandro be lohataona re izany ny Ndramada. Moa izany izy io. Mitady adiditra ny ary joko vavy izany. Sady izay
mitady andika ny fomba zany ve tsotrany hoe manetry vitana sady raha tokony hoe zany hoe zany tokony zokony salemy nefa moa atao ahoana mifandisa ny taona nahaterahako fa soratra tamin'ny kopiako dia hoaiza moa nefa zany fa tsy maintsy sandry ihany sery sarika aleo iala malaky eo tambaravarana eto fa sotratra ny zareo mihaindresaka eto ka. Aleo eto amin'ity seza vato ty ihany hipetraka efa ho avy izay salema zany fanantenana miredareda any anatiko an'izany ohatron'reto felam-boninkazo madera dia madera indrindra moa fa retsy rozy ampovoan'ny zaridaina retsy miredareda ohatr'izany mihitsy ny fanantenany fitiavako any salema ny fisiojiako amborokely sy ny rivotra malefaka izany to mihira sahady ny fifakatiavanay roa mamy dia mamy ary mandra maty toy ny lambana koka faty ny saraha ineny izy fa tamy zay zato bikany dia mambabo jere zany fitofatofako ny volony fa tahaka an'ireny onjan-dranomasina mitopatopa malefaka otrony ny masoandro mena mody takariva reny zay resy salema dia nitambatra tao aminao avokoa ny hatsarana enao angamba le natsoina hoe voajanahary tena tsy maty atoka mihitsy aloha ndray aman-dreny no niteraka azy aleo avy dia hotsenaiko sady arabaiko amin'ny fomba nandrina hoe tsara aby ianao tompoko vavy zay mihitsy no ataoko. Mba fantatrao matsiry lafatra na dia satroko lafatra sy tsisy kian'ny aza no avintsika dia indrisy fa masoandro miposaka vao maraina nefa semban-drahona sahady miangatra ve ny lanitra izao tokoa ngano atao hoe fity voarara kanefa mino afa tsy miangatra Andriamanitra mahalala izay anjara sahaza ho an'ny tsirairay izy ome ho ary ery tompony teny endry etiko andavana ny fitiavany lafatra. Tsara aby ianao tompoko vavy salema lafatra avelao any zany fomba fiara-panao zany ka andray kosa ry salema zany anie ny fomba nareo ary veriko fa tena fanajana tapotrohatra izany diso hevitra ianao ka ajanony ihany izany fa tsy te handrean'izany akory aza raha mba fantatrao mantsy fa ahoana ry salema toa maloko endrika be any ianao zany fa hanambara lozina ianao dia sanatria ve ka sopatra loatra ty fomba tany ty indrisy fa tsy afaka ny anaiky ny fitiavanao azy lafatra. Fa ahoana kosa ry salema nahoana ilay fitiavako miredaredany dia tondrahanao rano mangatsiaka toy izany tsy mba sitrapoko fa zazapaka tokoa tsy afaka ny anaiky ny fitiavanao mihonona raha avako moramora aminao ery ry salema zany hoe mihonona izany mo ny fery vao naratra ve aminao afaka hikatony eno eo aza dia ratrainao ny foko ry salema tsy mandratra anao velively na izaho koa aza mety mba maratra toanao ihany saingy mihonona rery foko manaova alahelo endry tsy ho tanteraka angamba ny antsika ry lafatra resy ny fomba tany
Izay fa andao anao sahady mandra-peo ny lafatra raha mbola iona. Andraso aloha Salema, fa fomba tany ahony aza vao amiko fa tsy azoko mihitsy. Inona azy ty? Tsy ilana fanazavana betsaka reza andry lafatra. Everiko fa ny filazan'izany aza vao mainka hanidatra ny fery aty anatintsika. Izay fa mandra-piona ho any lafatra. Mandra-piona ianao e. Salema andraso aloha e. Lasa ihany izy mara, tsy henony akory a. Indrisy rofoko efa mbola manatena ka mety mampifila fotsiny ngamby izy, sady aiza koa moa ny izy fon'olondro mifankaty miorona eo ambony vatolampy ka horesin'ny fomba tany sy ny sopatry ny afy. Tsy maintsy hiady ahy tsy maintsy hiady aho amin'ny fitiavako. Tsy misy olona mifankaty izany ka tsy ho tafita paradisa soa. Faiza ihany le roa le zazavavin-dresahnsy iny tohatra amin'izao tohatra ny tsy tatablo mihitsy ny ensiko. Eny tokoa ary lafatra, efa mba te hahita azy ane izay ray aman-dreninao e. Mahandrasa aloha ry dada sy neny a, tsy azo irotorotoana ane zany e. Andraso maharivandro ny ensiko. Ry dada sy neny a, aza maika ho anareo. Ny akony eo ny tsy nanidina, tsy nahandro ny andro zoma e. Aza toandro fiteronony ary anao ry lafatra fa sao de lozan'ny omby miahaka. Neny kotsy, rehefa anjara voatendro ary neny Salema, inoko fa tsy maintsy ho tanteraka eny ihany a. Ngory sarika ahoana izay ry neny a? Fa nakaizy ty Salema e, tsy hitana e zokinao e. Maninona tsara fa tsy hita hoana e. Andro efa amfiry zao, mbola tsy retsaika ihany. Jerery lanitra fa nakaiza izany iny? Asa tsy hoe lasaiza, somba maninona any. Dia inona no tokony ataontsika amin'izany neny a? Vaky ny lohako e. Inona no atao eto fa mitaintaina ohatry ny soba kakambodiriana fotsiny. Sao dia mba any amin'ilay hoe lafatra niraisany taminao indry neny a? Mety ho izany tokoa vare, anapaka lalan-drahako fotsiny eto iny marina. Ka sao dia tokony ampilazaina ary amin'ny fianakaviana e. Ka fianakaviana izy ary aminao no andeha ho lazaina eto e. Ny olona ary izao lasa namonjy fotoan-dehibe daholo, ny andro koa ty efa alina. Marina raha mba mahavoaka fa dia endrasana eto amin'ny fiverenana iny. Dia tsy mba ho avy kosa fa izy sary ny endramada. Engane anaka. Dia ahoana raha sanatria ka tsy tonga hoe sy maray, dia jerenao any amin'ilay hoe lafatra? Ataoko mahalala ny anarako tsara izao lafatra izao. Hitany tsara izany tsy tonga lafatra izany. Ny zanako mba adalaina tsy ampodiana trano ohatr'izao sahady. Olona ivarazany reniko mba mianatra ny tsy maniry manitra ohatry ny alika miambozi-koditra. Zay eny, alao apetrako amin'izay mitenina fa vity teny tononkalo. Ihetsy hoe ovetsoka izany asa soratra ty mahantra pity. Indrisy reraka ny saina,
amin'iza no hitaraina izay mba hanina tenaina toa nampiala maina indrisy tsy nisy mahanty izany foko mitakova anaty loko ny alaheloko misoko izay ihany no vetsoko fity voarara ve sa tsy anjara ho endre Andriamanitra hiatrao ity foko mitalao fo maratraka sitrano ndra hoe anjera fatoano zay ka aleo faranako ny kaloko tena tsy asoratra tsony aka aleo ataoko tsara tahiry atsy anaty boky mifono mainty misy sisiny menamena tsy de misokatra matetika itsy ty tononkalo ty io nga zay natsona hoe baiboly indrisy Yerusalema. Mino kosa angamba fa ato mihitsy ny tranon'izany lafatra zany ary tsy namelako mihitsy raha tsy hitako mahita raha amiko iny androany na dia tsy mendrika aza ny andeha amin'itony tanàna tony mahazo pake amiko fotsiny iny ary tsy manaiky moran'izao mihitsy vidiny lafo izao fandehanako aty izao aizy izay olona ato aleo mihitsy raha nga tonga dia hidirako ohatray fa izy ary zany olona tonga dia mitratrevatreva be any ambany any izany marina tsy manao ohatran'ireny fiavian-drenomby ireny sady manoto miarina no manitsaka amin'ny matory fa izy zany olona fa izy aiza ny zanako ny nataonao salama tompoko salama matotonga aty avoa zanako zanakao hoe zanakao izy azafady Salema fa izy andray ay ianao mama Salema mazava ho azy faly mahafantatra tsy nody izy hatry ny alina aty aminao aty izy afeninao aty moaly tamin'iray izao no miona farany dia zay tsy te alalan'izany fa ianao no hitako niaraka amin'ny farany avoa ny zanako tsy miala eto raha tsy miara-mody amin'ny zanako azonao zany ka sody mba hiarahana mijery re izy fa tena marina tsy ato izy ho zara zao mivalaketraka dia mivalaketraka mahare zany vaovao ambaranao zany tsy hita ve Salema ndray rery fitiavako azamota malemy tsy azo eo fitiavako iza koa fitiavanao ao fa lasa izy Salema fa nataonareo inona izy zaza hodinao fa narytovolahy avoay fotsiny zanako ka tsy ato ary izy ka ataoko ahoany nga izy ty tereko masaka oatra ny voalobo-jaza raha matoa nafenao ato izy mitsangany ianao teo isavaky mifandrinanao anina ty arimoaranao rehetrany afaka misava malalaka renao tompoko misakisa asory any tony boritra tony tandritandremy ihany fa misy afo mirehatra ane io ary petrolina daholo ireo iakinanao reo ka tsy ilaiko mibambana fa hijery anjanako tsy maintsy hitako ato izy inona zao tony bidon mibambany tony zay petrolina ane io raha matoty ary afo mirehatra io ampazanao azy io marina tony dodaka izy zany fa ino tony loza mirehatra ny trano may zay rehefa tonga dia nahazo mivalondriana rehetra vonjeo rere olona vonjeo loza marina aiza ny tany aleako ry lanitra mirehatra ny trano aiza ny lalako mbana ry kely may tsy afaka ny tongotra hoe teo ty ny tananao ao babeko ianao hivoakato fa tsy maintsy vinjena mivoakato ianao ao za ve dia ho zakanao mavesatra be ny zatoko lao ny lanjako ave andao babeny ianao ao tatanako ianao tonga dia mitsambikina eto andao ary aingana rehefa may tongotra aingana voliko tsy voafatro tsony may ao raha mato ao misaoty eto ianao tonga dia ihany dia losy te marina zanako ny jereko ny trano indray may
Rerazako dia lozako dia avy amiko mihitsy ve namay an'ity trano ity. Aza hitaka tory indreo eo aka tena voaroatra ny voalavo aty ka ny zanaka tsy hita ny tranon'olona may. Rerazako Orlavatra ary tao manina ny tranontsika tao mahe. Loza nerineny mba antanio kely aloha tsy raha matozatsy fa izy angamba ny mety manana valitena omenanao hoe nahoana ny mainy tranontsika. Fa izy io raha matoa io fa inona ny antony nakanesany aty amintsika lafatra. Milaza oren'ny Salema izy ary nambarany tamiko teo fa tsy hita hono ny zanany ary dia zany hoe very ny fananafina azy roneny nefa tsy hitako tsisy fantatro ny amin'izany. Ahoana moa no ho aty amiko izy no tadiaviny. Fa ngahy ianao anaka mipitahiry ny fokon'olona very ka dia nahoana ny tranontsika ny dorany. Tena tsy manaiky an'izao fa ahoana izao io izy io tsy mahalopeo io io maio ny volony. Miala tsiny aminao ary lafatra ka draiko raha matoa io ninona fifandraisanao aminy. Neny alao alamina aloha zany ary rainao koa tsy anaiko moramora foana raha tonga eo izy mba hiatrao ihany re izy reneny tsy mba azonao an-tsaina ve ny fahoriany amin'izany zanany tsitsy zany jere koa izy ity mbola mainy tongony sy ny volony. Ianao ve dia tena tsy manana fo mangoraka mihitsy fa ny fananantsika mahay eo anatin'ny ray mpimaso zany zava-poana aminao. Ny arena fitady reneny ny heri-po fanary afaka manarina ane amin'izany fa mba hevery kosa hoe ny azy ny zanany ny tsita sady le olo tiako anerineny ny zanany lay malalako. Mangina ianao zazabody loatra ianao ry lafatra. Dada mengavy anao re ahy aza de gadraina re raha mady izy ane mamany Salema ko raha mamany Salema tsy ahoko mba jereo re ny fitiavako ry dada. Ianao ve de tsy afaka hitsinjo ny fihavanany ary misy fiatraikany be eo amin'ny fiarahanay Salema ane zao i Salema aza very dada efa tsy hita de mbola ho gadrainao koa ny reniny. Mba hiantrao re ry dada aza de mana mafy fotakan'io. Fa zao vavazambe mahazo atriko zao zany tsinitsindra am'se jere may daholo zay nangorona tao anaty amin'ny firy tao maty fa ty antoka ray lavaka ane zao ekeko tena ekeko fa kila firehatra tao anatin'ny ray mpimaso avokoa ny fananantsika rehetra nefa na de zany aza mba mamindra fo rery dada. Aza eo miseho be sainsery lafatra ny lalàna tsy maintsy ampiarina mazava vokatry no nataon'le ramatora madaramada anse ihany zao no natonga an'izao ary tsarovy tsara tsy zanaka indray no andididy anay iray aman-dreny seny mbola zanaka fantatra izay tokony ataonay eny fiangaviana ihany mony afa nareo sineny ny tombony fanapahan-kevitra nefa raha azo atao de ao mba tsy ho gadraina re raha mady aza manao eritreritra ngidina rery lafatra. Ndry dia aty aponja nefa rako marina tsy namelan'ireo mihitsy ara-tsy nigadra vokatry le trano ny rehatra iny eny mety
orary ny angambany azoko avy amiko kosa ny namay an'le trano e. Ratsy nanakirotana sy avy be oatra ireny izao tsy nirehatra ny tranon'olona. Sady izay indray tsisy niraisina tsony ny entana rehetra tao an-trano. May kila firehatra daholo e. Zao fonja miandry iza mbo amangy eto. Very ahy e, hitan'izay razana itaizana ho gadra tak'izao. Andriamanitro, mifona aminao raha nanimba simba ny hafa e. Nanao tsinitsinina diso nanandra-tena loatra. Ny mahandrinana ny nataoko zava-dehibe teo amin'ny fiainana. Zao vory ohatry ny tainombona tsetsin-davaka aty. Kiala salema kely zanako ty tsy hitatra amin'izao. Za ty migadra ty amponja. Fa mba aiza rery Andriamanitro izao zanako izao a. Very aiza. Mbola ody ihany ve sa aza hitako ka namoy fotateraka vokatry ny fandrarako azy tsy araka amin'ny tovolahy iny. Andriamanitro, raha misy ihany ianao hoe mamindrafo ho amiko, afao aty amponja ty ahy e. Afao mba ho afaka ato io dia tavako ny zanako e. Malahelo any zanako ahy e. Mamindrafo ho amiko Andriamanitro. Kristy o, vonjeo re ahy e. Mistery amiko mihitsy izao fanjavona Salem izao ry Sarika. Fa raha tsy hadiso, afaka omenao fanazavana ny amin'izany avy e. Ary moa mpirahavavy ray tapo tokoa ve nareo e? Zazana tsangany endramata e. Zay angamba no azoko lazaina aminao. Fa zay Salema mifampitondra toy ny mpirahavavy mpiray tapo. Tiako ny rahavaviko. Azako aza tena malahelo amin'izao fanjavonana izao. Lazao ry lafatra. Ianao tokoa ve nanafina azy e? Tsy dia tsiry Sarika. Amin'ny fomba ahoana no anafenako azy? Tsy afaka ny anao terisetra azy ahy. Alao izy anana ny safidiny. Fantatro tokoa nge fa no nareo tsy mitovy firazanana no nandraran'ny endramada sy araka aminao e. Fa tsy mitovy firazanana ahoana ry Sarika? Ngady mbola mampanjaka be amin'izany fomba ndrazan'izany ihany nareo na dia amin'izao andro efa toandro be izao azy. Andro efa toandro hoe nao? Ka zay hoa, efa andro fandrosoana ane izao ry Sarika e. Fanapin'izany olona mivavaka tsika, kristianina ve dia hifanavakavaka toy izany? Mahereza ry lafatra. Tsy zavelively akory ny safidy eo amin'ny toeranareo, ary tsy afaka nanova ny faharesendahatra ny endramada koa. Eny e. Efa nampionona ny foko ihany ane ary Sarika e. Fa izao tsy fahitana ny Salem izao no toa vao maika manokatra ny ferin'ny ratrapoko. Mba lazao ary Sarika fa tena mila tsy ho zakako tsony a. Mba lazao ny marina, aiza izy e. So dia izany tokony anontany anao ry lafatra. Sarika, manana valy teny aminao amin'izany ave dia hipopopo aty e. Tiako ane Salem e. Ary ny fitiavako azy tsy hanosika hanao zavatra ratsy amin'ny toy izao mihitsy. Fa iza mihitsy ary ny tena rangory fototry ny hafa amin'izao rehetrarehetra izao e. Dia averiko aminao ihany izany fanontaniana izany. Iza ary ny tena rangory fototry ny hafa amin'izao olana izao e. Iza tokoa ary ny tena rangory fototry ny hafa e. Zany ry seritsiary fa tena nanatona ny se mihitsy amin'izao zava-misy izao a. Mba hampio ary se a. Sarotsarotra ihany aloha ty trango ty e. Ka izany indrindra ny ery seritsiary hoe amin'ny mahanamako an'izay ary
Ary everiko fa afaka hanampy tsara amin'izao izay satria efa ho inspektera tsy ho ela angamba raha tsy diso ah. Voalazany sery lafatra. Raha matoy kely Salema moa izy teo. Zay indrindra ry sery tsiaro ah. Izy io zany le voalazany se fa olona tiany se. Izy indrindra. Kanefa dia zao tsy hita zao izy. Ny tena lozany ery se dia zandray no ahihindreny ny fananafina azy. Tsy azo ny atsaina mihitsy ny fahoriam-poko amin'ny tsy fahitana ny Salema. Nefa moa mbola ny amponjy io reniny io any ka miady rery amin'ny fitadiavana ny Salema. Ary iza moa le hoe sarike? Raha vavin'ny Salema izay tsy ray tapo aminy io. Saingy zaza natsangan-dramatora madareniny ka niara-notezaina tamin'ny tao e. Ny fampitondra toy mipirahavavy mihitsy izy roa ireo. Sahira-tsaina dia sahira-tsaina tokoa sarika raha ny fahitako azy eo ah. Zao e, aleo ezaka ny hanao fanadihadiana ary tsika dia mitady marina e. Tena ataovy ry zay mety ry tsiaro ah. Marina e. Ary misaotra sahady fa valim-bavaka avy amin'Andriamanitra angamba mifisinsy ho lalana ahitana ny Salema e. Tena mila ho kivy mafy mihitsy any ary sery tsiaro fa zany hoe tsy maintsy mitraka e. Ary zao zavatsarotra mitrango zao mihitsy ny toa vao maika nampitodika amin'Andriamanitra hivavaka. Raha ilazako seny amin'ilay tononkalo izay nosoratako iny, nafeniko tao anaty Baiboly. Ilay Baiboly izay any sisa tsy mahita mifanananay tao an-trano, tao anatin'ilay teny izay misoratra indrindra hoe anakatolory any fonao ny voapetrako ilay tononkalo. Ary raha namadika tsy nany pejy manaraka dia mibaribary teo ambany masoko ry se ty teny izay tena mampitomany amafy tia. Jeremia 7:17 zay toa voarakitra mafy ao anatin'ny foko hoe ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana retina tsy azo sitrana. Iza moa mahafantatra ny aminy raha tsy izao Jehova ihany nanohina ny foko mafy loatra io. Nahatonga hanolotra ny tenako an'Andriamanitra ry sery tsiaro ah. Mahereza ry seralahy, mitraka dia fafao ny ranomaso e. Courage fa lehilahy ny teny e. Saotra betsaka e. Tena namana tokoa se. Tsy vitany hoe mampahery fotsiny fa vonina ifanome tanana amin'ny fikarohana ny Salema e. Zay ny ry se le tenin'Andriamanitra hoe ny tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra ary miseho rahalahy monjy amin'ny fahoriana e. Marina izany ry se ah. Ary tena hitako mihitsy fa tena hiaina ny se ny tenin'Andriamanitra izay raisiny se. Lafatra ienao mihitsy sao ny tedafiko e. Ah? Mitady aho ianao ry maman'ny Salema? Ieno ah, mitady anao ah. Sofa tonga ty amponja ihany ianao. Fa ahoana ry maman'ny Salema? Misy vaovao nga? Ka zay indrindra ry Lafatra, ory dia ory loatra amin'ny fokony amin'ny tsy fahafahako mitady anjanako e. Ka na izaho koa aza ry maman'ny Salema tena mba malahelo mafy ny amin'ny tsy fahitana azy ary efa manao izay ho afaka mihitsy aho amin'ny fitadiavana azy. Talao aminao rery Lafatra, mba ataovy izay voako ato am-ponjato e. Ka manahirana le izy ry maman'ny Salema. Manahirana hono e. Ka i dada sy neny anie ry maman'ny Salema tena tsy laitra kisoko mihitsy fa mihazona amin'ny fitoriana hatramin'ny farany. Dia tsisy azoko atao na dia te hanafaka mafy ianao aza. Lelafiko reny falatianao ry Lafatra. Ndana re mba hiankafio isy amoaka ato. Malahelo anjanako ane ahy e. Eny e, aleo ary fa hanao izay azoko atao aho amin'ny fandresen-dahatra azy e. Mihina fa hanao ny amiko dia amela ny eloko ihany izy ary hanatsoaka amin'ny fitoriana. Dia misaotra anao sahady ry Lafatra. Dia izao e, misy an'ity inspektera tsiaro namako ty.
Mety anontany zavatra vitsivitsy aminao izy ny amin'ny fikarohana ny salema ihany ka afaka hamaly azy ve ianao? Ampandrosoa izy fa tsy maninona rery lafatra. Neny a, ahoana izay ry lafatra? tany amponja ho ahy dia tena mahita hoe tena mafy loatra ny fahoriana entin-dramatora mahatao. Ny zanany tsy hita, izy le tsy dia mbola salama iny, tsy hitako tsony izay filazana azy. Te hitady mafy anjanana izy nefa tsy afaka. Raha mba misy azo atao re dia ndao mba hafahana izy. Dadanareo any neny eran'io e. Aza dia mafoatra n'io rerineny a, mba hamindrao fo re izy. Zany e tsy maninona fa rainareo mety tsy anaiky. Mba resao moa izy rineny a, tsy mba mampalahelo aneny ve raha mady. Miseho manambony tena loatra koa indramatoa inko. Ngara hoe andrina izy dia izy rery mefy tena olona. Ny hafa zany dia tsinotsinona aminy. Aza mena tsiny re izy rineny fa olona mbola tsy niova tamin'ny fanavozana ny sainany izy. Dia mazava ho azy raha hevy tena ho zavatra ohatr'izany izy. Anka, tsara ho azy ny any e. Aleo aloha izy mba ho fay kely ihany mba ho tonga saina tsara mihitsy. Efa tena tonga saina izy eo rineny a. Tena manenina tongotra matanana mihitsy ane izy. Andao aloha tsika mianaka hiresaka amin'ny rainareo aloha e. Hita eo izay teneniny. Ndao ary e, mino fa anaiky dada rehefa tsika sineny miara-mandresy lahatra azy. Hoy ianao? Ngahelo ny voaka amin'ny fonja ihany. Nikisarika tafavoaka amin'ny fonja ihany ahy e. Dia noho ny famindram-pon'ny tompo fahasoavan'Andriamanitra e. Hatraminao fihinana lasa ny vavaka toy izao ianao rineny. Efa novain'ny tompo ary sarika. Tsapako fa tsy misy mahatsara afa-tsy ny eo akaikin'Andriamanitra e. Nanova sy nikasika ny foko tokoa Andriamanitra tamin'izaho tany amponja. Ary nahoana ny lasa mahikely toy izao ianao rineny. Tena mampalahelo loatra ianao ka. Tsy kivy afa manana ny tompo hatrany. Fa hono ary sarika, inona ny vaovao farany momba ny Salema e? Dia tena mbola tsy dia misy vaovao azo lasaina loatra rineny raha mada. Fa tsy ndrisy Salema ve moa le nirahako farany nakany an-tsena iny e? Taorian'izay dia ndrirery no miverina noto fa Salema tsy hita tsony. Tamin'iny angezy le hoe nresaka tamin'ny lavatra rineny e. Zany very sarika. Dia feresa ary izany. Sao kosa risa lasa namoy fo rineny. Sasana trika namoany tena. Tsy mavita an'izany raha Salema kely zanako e. Olona mivavaka iny sady mahatahotra an'Andriamanitra. Anka, tsy maintsy hitako ny zanako e. Ary tsy maintsy hiseho ny marina na oviana. Ka ilafatra angeo any resaka tamin'ny farany e. Zao koa vao tena mino fa tsy mavita an'izany raha ilafatra e. Olona tena tsotra sady malemy fanahy. Ary izy ary ngeno no nanafaka tao amponja e. Raha tsy izy dia tsy nivoaka takizao a. Tena hafahafa ny fahitako any sarika iny ry lafatra. Iny ane le lazaiko amin'izay hoe raha vaviny e. Zaza natsangan-dramata reniny Salema ihany koa iny. Na izany aza, ohatra nisy fantaina maromaro napetraka taminy fa toa nahodinkodiny fotsiny ny resakako.
dia ho sanatria ve? Tsy mino ny saiko a. Inona nefa ny tombotsoany amin'izany? Inona koa ny tanjony? Tsy ho sarika velively kosa angamba ry seritsy ary no rangory fototry ny hafa amin'izao tsy fahitana ny salemy izao ka. Oise, nefa ny ayako a dia tena mirona makany amin'ny hoe sarika ny ao ambadika izao rehetra izao. Tsisy afa-tsy izay. Ohatrany tsy mino ny saiko ka. Sarika ve dia havitan'izany? Lalina tokoa aloha marina ka saritakariny. Eny e, tombatombanay amin'ny moa izany ny hafa na ho ela na ho aingana dia tsy maintsy hipotra ny fahamarinana mahakasika izao raharaha izao e. Marina mihitsy izany Roseha, ary dia entina mbavaka mihitsy mba hiseho marina e. Marina tokoa ny matsy toy ny volamena latsaka ambovoka ka tsy avelan'ny asiny tsy hamiratra e. Ono ary sarika, misy toeran-kafa izay iverinao ve fa mety ahitana ny salema? Toeran-kafa? Tsy misy ka, sady izany nanafina azy a. Fa iza ary nanafina azy eo e? Tao aoriana niresahany lafatra sy salema dia nirahan'ny reninareo nareo mirahavavy andeha hiantsena. Marina sa tsia? Ary koa ianao rery miverina avy any an-tsena fa izy tsy hita. Valio aho fa tsy lozanao mianahana fotsiny eo e. Ohatrany tao aloha kosa angamba? Tao aloha sa tao aoriana e? Inona marina? Tena tsy tadidiko e. Raha tsy tao aloha dia tao aoriana. Aza hodikodinao ny resaka ry sarika ary mingavy ianao malam-pahatsorana izay fanontany napetrako aminao. Aiza no nafeninao salema ravavinao? Tsy nanafina azy aho ahy e. Sady tsy manana eritreritra hiaraka amin'ny lafatra ihany koa. Ay moa izany izy io. Manomboka mipotra tsikelikely ihany ny mariny ty. Raha ny fahazoko azy izany dia manana eritreritra hiaraka amin'ny lafatra sariko ty. Ary izany mety ho antony nanafenany any salema. Vinavina daholo ihany nefa izany fa aleo toizana ny fanadihadiana dia ho hita eo. Izao no izy ry lafatra. Mbola manantena ny salema mandrakariva ve ianao hatramin'izao? Tena mbola tsy afaka tatsaiko mihitsy ry neny salema. Ary toa tsy voakosoka tapoko velively ny fitiavana azy. Tsy hainony anga ilay tenin'Andriamanitra hoe na dia nono maro aza hono tsy hahafafa ny afo ny fitiavana. Tamin'ny mbola tsy kristiana aza ary neny dia efa tadidiko izany. Manantenahany tsy misy dia hiandry lava eo izany ianao. Akotsina neny tozay ry lafatra efa lanin'ny kary. Olona efa tsy hitaniny ianao. Mbola iny mandrakariva ny andaniana rondoa eo. Tsy aminao marina ry neny ny lelo ka hainao manisina. Everinao fa moramora nga mamafa ny fahadisom-panantenana izay nanjoa. Tanàna very sampy io e. Manova mety. Ilozako aloha ianao ry neny a. Sady mbola tsy amin'izany manovo izany mihitsy aloha ny saiko amin'izao. Ary ny antso ateo ihany koa tsy ary fa misy vaovao lehibe ho ambarany aho hony. Mino afa vaovao momba ny salemy izany ry neny a. Ary tady ho velona indray mifanantenana atao anatiko. Tsy maintsy ho hita marina na ho ela na ho aingana e. Eny indray ariko, ndao za tsisy. Raha ny fandraisako an'ilay baiko izay nentiaro aho teo dia tsy maintsy ho tsatohany sarika fa izy mihitsy izao no tena olomeloka. Izy ny rangory fototry ny hafa amin'ny tsy fahitana ny salema fa mody gisa fotsiny.
Sarika! Sarika! Aza manantona aty ianao ry lafatra? Inona ny mahamailomailo anao eo e? Nanao ratsy anga ianao? Tsisy nanao ratsy izany teo ry lafatra. Lazao, tsoro ny marina. Ianao no nanafina ny Salema. Fa ahoana moa no hoe izany nanafina azy? Ianao no niresaka tamin'ny farany alohan'izy tsy te. Ka ahoana moa izany lazainao fa hoe nanafina azy? Aza mody manadio teny eo ianao ry Sarika? Sa inspektera sy ny ekipa ny tonga eto vao hitsotra ianao? Andana tsovy ihany izany fa tsy matahotra an'izany fa izaho mandeha amin'ny marina e. Tsy nanafina azy izany aho izaho. Tsoro ny marina ry Sarika. Fa inona loatra ny antony anaovanao toetra mamohetra toy izao e? Efa hitan'ny inspektera tsy ary sy ny namany any ny toerana misy an'ny Salema e. Ary dia ianao izao mihitsy ny nanafina azy. Inona no atao vao hitsotra ny marina ianao e? Salema mihitsy no ilaza hoe Sarika ny nanafina. Efa hitanareo ve Salema? Dry? Finona mampangovotra anao amin'izany e? Tsara kosa zaniko. Tsara mihitsy izany. Fa inona ry Sarika ny antony nanafenanao an'ny Salema? Inona loatra ny antony? Nefa dia raha vavinao izao. Lafatra, satria ahoana e? Noho ny fitiavako anao daholo angeny no ataon'izany e. Satria tiako anao ry lafatra. Ary izaho tsisy an'ireo andriana mitovy sarangatsara tsika sy ianao. Izany no antsaranao ry lafatra. Lafatra. Sarika, ekeko fa mifity tokoa toy mikesa hoy ny Taolo. Nefa raha ho afindra any amin'ny tany izay tsy tokony haniriana izy dia ho faty ihany ary zava-poana. Niteraka zava-doza toy izao aza. Mifona ry lafatra. Mifona e. Losity. Lafatra, fa hotana ve ny fitiavako anao e? Lafatra. Fa indra ny tananao reny ary manino ianao? Tao fanafody be da be? Marina tsy namono teny ty. Sarika. Ianao lafatra. Lafatra tsy voaka. Sarika, aza miteny toy izany ianao fa andao any amin'ny hopitaly tsika. Fona mamondrafo amiko. Sany rangory fototry ny afo e. Velominao ry lafatra. Malalako. Ohatray, fa tsy Salema ve? Iny hoentiny tsiaro avy any iny. Tena reraka dia reraka ne izy izany e. Ary toa mbola mifatotra ny tanany. Zay, maharasa mihitsy izany. Salema. Lafatra. Salema, tena nalahelo anao a. Misaotra amin'ny zavatra rehetra lafatra. Saika nafoiko hatramin'ny haiko. Soa ihany fa soavan'Andriamanitra no mbola natoy izao aho. Lafatra. Salema. Na raha antsika teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe Rangory fototry ny afo. Rangory fototry ny afo. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Sylvain Razafindrafara no lafatra ary lalan'i Kristy no reniny. Tojo Rabesan-dratana no rainy. Miria Malalany avy no Salema. Valerira Zanatsatovo no Sarika Rahavaviny. Nirina Lalao Estera no Ramatora Mada renin'izy ireo. Fitiavana Rasolo Arjao no Tsiaro.
Ato anatin'ny fanarahana ny fandarana Baiboly sy Kolontsaina eto anivon'ny radio Voamasoa indrindra ianao ankehitriny. Rangory fototry ny afo. Zay no tantara na rahantsika. Rehefa misy tokoa ny diso, rehefa misy ny meloka, rehefa misy ny safotofoto, rehefa misy ny korontana sy ny olana samihafa, ny tsikitsika ho no tsy mandindi foana fa ao raha e. Loza ho an'izay viany fanafitohinana ho ny Baiboly. Fa mipetraka mandrakariva ny fanontaniana hoe iza ny diso, iza no rangory fototry ny afo ka nahamay ny trano. Hitantsika tao anatin'iny tantara iny fa mandefy ny voa tao sakaiza manody ilay rahavavy ny Salema, ka hay dia izy ihany no nanafina sy nampijaly ny rahavaviny. Diso iantefa ny fitiavany Sarika, nitomany randrana tsy manendrika ny tena, ny dongony anjarany hafa e. Nasesiky ny fitisy hanina ny lafatra ka tsy nahalala masoandro maty. Nifankaty tamina malina hono ka tsy nahafantatra izay mety ampipolila. Ho anao izay miainy ny fandarantsika amin'ity anio ity, mety ho tanora varenao, tokatena, fa tsy voatery izany koa anefa. Nde mba ho fehezina ihany ny fo, fa tsy izay rehetra mampitoboka azy akory dia ho izy avokoa. Aza midongy ny anjarany sasany ho ay. Rehefa fitiavana mety hitarika alahelo an'ny sasany, inona moa no ahasoa ao ambadika izany? Oka iky, toy ny teto amin'ity tantara ity izao dia ny olon-tindra vaviny ihany no niriny fatratra. Tray, ialao impito mandifotr'olona ary angatao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mihitsy, anafahany an'izany fitiavana maditra te hiborioka ao anatin'ny fo izany. Manjary mampanaonao foana ane. Tsy izay rehetra tiana koa dia hovadiana. Aleo ny miadako reniny toy izay tsatsaingiko vatony. Aleo miandra-paharetana izay mety ho anjarany tena, fa tsy sambotra ny antanan-kafa. Ny didin'Andriamanitra zany manambara mihitsy hoe aza mitsiriritra ny vadiny namanao e. Ato amin'ny Exodosy 20:17. Io ane raha vao fitiavana ratsy fototra e, dia toy ny fitiavana alika ka fandroritana ny hafarany. Fa zavatra faharoa izay ho resantsika dia momba ny karaza-tsaranga tsy mitovy ao amin'ny fiarahamonina, karaza-pirazanana mety tsy mitovy, izay mazana miteraka fifanavaka vahana ary mifono fifankahalana mandrakariva, sary manimba ny fiarahamonina, manimba ny fihavanana ihany koa. Ao amin'Andriamanitra nery afako tsy misy intsony ny hoe jiosy sa tsy jiosy, andevo sa tsy andevo, fa isika na dia maro aza dia tena iray ihany ao amin'ny tompo. Ka ndery hialana ny fanavaka vaham-bolo-koditra e. Tao anatin'ny tantara teo izao dia hoe taranaka andriana hany ka zary nandrara ny zanany tsy iroso amin'ny fanambadiana raha vao tsy taranaka andriana toa azy ihany koa. Niteraka safotofoto samihafa zany zava-nisy zany. Itsika ne efa manana an'ilay andriana lehibe. Iza ilay andriana lehibe? Andriamanitra, ilay mampiray atsika. Samy zanak'andriana avokoa isika rehetra, na manahoana volo-koditra misy atsika na manahoana, ary na aviaiza fiaviana misy atsika na aviaiza, avaiza ny tanàna misy atsika na aviaiza, rehefa samy zanak'Andriamanitra, samy zanak'andriana ary mandeha amin'ny fahendrena. Fa tsarovy kosa nefa arak'ilay Romanina 12:20 andin'ny 2 hatrany hoe ny sitrapon'Andriamanitra dia tsara sady ankasitrahana no marina. Amezantsika ny safidy manoloana an'izay ho zara tokantrano.
dia izay indraindray aloha no amarana antsika an'ity fandaharana ity. Mbola maro be ireo lesona azontsika andraisina tao anatin'iny tantara iny a, fa mino aho fa samy nanana namanginy tompo antsika avy a isika. Hotahiana tompoko amin'ny manaraka indray e. Mbola azonao arahana amin'ny YouTube ny radio Voamasoa ihany koa a, ny fandaharana Baiboly sy Kolontsaina. Fa orin'izay tena amaranana dia aza tonoana aloha ny manaraka an'ity fampahafantarana fohy ity. Itsange Efa fantatrao ve? ao anatin'ny fahaheritaonan'ny mpankafy Kristy dia faly izahay manasanareo amin'ny Baiboly sy Kolontsaina mivantana. Baiboly sy Kolontsaina mivantana hoe Ny ala 5 septambra ho avy izao amin'ny 2 ora sasany tolakandro ao amin'ny institution Marterve akasina 67 hektara. Fandray izany a? Alaminy dia izao raha mifandaram-potoananao fa amin'ny 5 septambra izany no fotoanantsika. Isika mpihaino radio Voamasoa tsy akanavaka no asaina amin'izany. isy ireo vahiny manokana nao manaraka aminay Baiboly sy Kolontsaina. Baiboly sy Kolontsaina fandaharana eto amin'ny radio Voamasoa atolotry ny mpankafy Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana. Araka ny fampianarana voatolotry ny razana. araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao Fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy Kolontsaina. Baiboly sy Kolontsaina.